mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika travako tratra ity zoma faharoa folo ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko fahaefatra. Romanina toko fahaefatra diny voalohany ka hatramin'ny diny faharoa ambin'ny folo. Romanina toko fahaefatra diny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no lazaintsika ho efa azon'i Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama dia misy riariany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no hisaina ho fahamarinana. Dia araka izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isainy Jehovah Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavirany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isainy Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sa an'ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fanamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisanana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa tamin'izy tsy mbola voafora. Ary ny famindrana izay famantarana dia noraisin'ny tomboka se ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fon'izy tsy mbola voafora, mba horain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia tsy voafora aza mba hisaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia izay tsy voafora ihany fa izay mandeha araka ny didin'ny finoan'i Abrahama lazantsika koa izay nanana ny fon'izy tsy mbola voafora. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa noresahantsika hoe ity taratasy ho an'ny Romanina ity dia mivany telo na efatra. Ny vaniny voalohany dia miresaka ny mahampanota ny olombelona, manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo any ho any. Miditra koa isika ety amin'ny toko fahaefatra na mikasika kely ny toko fahatelo faraparany dia miresaka ny fanamarinan'Andriamanitra ny finoana, fanamarinan'Andriamanitra ny mpino amin'ny alalan'ny finoana. Ary manomboka any amin'ny toko fahafito, toko fahavalo dia mikasika indrindra moa ny tonga hatramin'ny toko roa ambin'ny folo aza dia ny etika kristiana, ny toe-panahin'ny olona, no hamarinina tao amin'ny Kristy. Ary dia amin'ity toam-piantarantsika ity izany dia mazava be ny hafatry Paoly, ny fanamarinan'Andriamanitra ny mpino amin'ny alalan'ny finoana. Ataonareo amin'ny teny frantsay hoe justification par la foi. Ny finoana no manamarina ny mpino, fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana. Fahasoavana lehibe ny asehon'ny Paoly amin'ity taratasy ho an'ny Romanina ity hoe isika mpino dia tsy hoe satria niezaka isika dia marina, fa satria mino isika dia no hamarinina ka tonga marina. Ary izay no hamarinina ho Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo no hamasinina koa. Ny andininy fahaefatra sy fahadimy ara dia manao izao teny izao: ary ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no hisaina ho fahamarinana. Somary sarotsarotra rehefa izany andinin-tsoratra masina izany no manao hoe fa ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa trosa. Inona moa ny dikan'izany? Ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa trosa. Sarotsarotra manakatra an'izany. Ary andininy fahadimy dia indray Paoly manao hoe ary ho an'izay tsy miasa kosa dia ny finoany no hisaina ho fahamarinana. Inona ny tiany Paoly tenena dia afaka malala? Tapany voalohany izany Paoly dia miteny manao hoe maneho ny fanamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana.
ny aseo zany de ny hoe ho an'izay olona miezaka hanompo an'Andriamanitra ataovy hoe mieritreritra isika anatratra ny fiainana mandrakizay, mieritreritra isika mikasa isika mba ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr' zay dia ny lalana zay mety ho nahazatra ny Jiosy de ny hoe amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna, amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna ny Torah, amin'ny alalan'ny fiezahana zany no atratrarana ilay fiainana mandrakizay. De hoy Paoly, reo olona reo le miasa, le hoe mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fanajako ny lalàna, amin'ny alalan'ny fanajako ny fomba mpivavahana, amin'ny alalan'ny fanajako ny Torah no azahoako ny fiainana mandrakizay. De amin'izay fotoan'izay ny hevitra diny fahavatra io zany, raha ohatra ka azonao le fiainana mandrakizay de inona ny nazahoanao le fiainana mandrakizay? Tsy fahasoavana tsony le fiainana mandrakizay amin'izay fotoan'izay, fa inona le izy? Karama. Ary satria karama le izy de izao zany zavatra tokony omenanao, droit zany le izy. Zay mahatonga ny teny hoe troso eto. Zany hoe asehon'ny Paoly zany fa izao raha ohatra ka misy fifaliana na fahasoavana na zavatra men'Andriamanitra anao ka vokatry ny fieveranao no nazahoanao azy de zao tsy fahasoavana tsony ny filazan'izay fa zavatra tokony nomenanao droanao le izy, zavatra tokony natolotranao trosa, tokony natolotranao, tokony menanao. Kanefa moa indrisy hoy Paoly amin'ny Romanina 7 fa tsy misy olona mihitsy afaka mikarama amin'Andriamanitra, tsy misy olona mihitsy azon'Andriamanitra mena karama satria mpanota, tsy misy afaka mahatratra ny sitrapon'Andriamanitra satria maloto mandrakariva, mpanota daholo ny olona rehetra. Andiny fa 7 satria mpanota daholo tsika rehetra de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra akory na de niasa tsika. Mety mieritreritra tena tsika eo miasa be mihitsy isika manao ny sitrapon'Andriamanitra saingy zao asan'olona mpanota. De maninona? De maloto ihany. Asan'olona ratsy de ratsy ihany. Asan'olona tsy mendrika de tsy mendrika ihany. Noho zany de tsy afaka mahavontsy tena amin'ny alalan'ny asantsika mihitsy isika. Satria nahoana? Satria asan'olona mpanota de hiteny ihany ny mahampanota azy. De hiteny amin'iny asa iny ihany mahota nataon'ny olona. Ho zany dia tsy afaka nahavontsy tena isika. Ny soratra masina. Raha afaka nahavontsy tena isika ary raha marina teo anatren'Andriamanitra ny asantsika, raha nahavita nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika de tsy nilaina ny nahafatesan'i Jesosy te amin'ny hazo fijaliana. Fa satria tsy nisy na iray aza afaka nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna de ny rahan'Andriamanitra ny zanany hamonjy antsika. Zay le tenenin'ny Paoly io manao hoe fanamarinana amin'ny finoana, fanamarinana mba hahatonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny teatiny eto am-tanàntsika ity de mazava ho azy Paoly moa zany isan'ity manazava be amin'ny Romanina, tatasoan'ny Romanina de isan'ny manan-karena amin'ny lafin'ny fotom-pampianarana sy fotom-pinoana. Izay tsy de mahamora loatra indraindray ireo fehezanteny sy atsipirihana teny amin'ny epistilo an'ny Romanina, tsy tahaka ny amin'ny epistilo an'ny Jaona, soatan'ny Jaona. Somary lalindalina kokoa ny fanazavan'ny Paoly satria fotom-pinoana sy fotom-pampianarana mandresahana. De izy manao hoe jereo tsara hozy Abrahama. De tsika amin'ny Genesis 2:10 izay tenenin'ny Paoly andraisan'ny Paoly andiny tsotra masina manao hoe fa ny sainao fahamarinana zany. Genesis 2:10 ny sainao fahamarinana zany. Lay finoany Abrahama dia nanamarina ny Abrahama. De hoy Paoly mametraka olana satria ady hevitra be tamin'ny Jiosy moa ny hoe famorana sy tsy famorana. De Paoly manao hoe no amarinina tamin'ny finoany Abrahama talohany nahavoafora azy sa taorianany nahavoafora azy. De mazava ho azy aty amin'ny Genesis 7:10 Abrahama vao noforaina. Aty amin'ny Genesis 10:10 Abrahama no amarinan'Andriamanitra tamin'ny finoana. De mazava ho azy ny tenin'ny Paoly manao hoe ny fanamarinana amin'ny finoana de talohany namorana ny Abrahama. Zany hoe talohany tao anatin'ny fotoana mbola mahajentilisa azy fa tsy mahajiosy azy. Satria rehefa niforany Abrahama zay vao nanana ny satan'ilay atao hoe jiosy izy. De hoy Paoly manao hoe hitanareo hoe no amarinina tamin'ny finoany Abrahama
mbola satany mahajentilisa izy satria mbola tsy nifory izy fa rehefa nifory izy no amarinina tamin'ny finoana de zao zava-dehibe zany ny asan'ny lalàna fa satria tsy tamin'ny alalan'ny lalàna na namarinana azy izy ara mbola tsy nifory fa tamin'ny alalan'ny finoana de mahazo fanamarinana amin'ny finoana daholo zany ny olona rehetra na jiosy izy na tsy jiosy eto zany Paoly de manao zava-dehibe lay fanamarinana atsika amin'ny finoanan'ny Kristy efa resantsika manao hoe ny fanamarinana amin'ny finoana justification par la foi dia tsy hoe mino io moa zay Paoly tsy matérialiste ohatantsika mihitsy itsika mantsitratra an'lay ataontsika hoe théologie de la prospérité izay mahamaika atsika mandrakariva de ny hoe mino mba hazo zavatra mino mba satria angata-javatra de mino croire pour avoir quelque chose hoe mino mba hanana zavatra mino mba hangata-javatra amin'Andriamanitra mino mba hazo zavatra amin'Andriamanitra de hoe za mino an Jesosy de mahazo trano tsara-tarehinao mino an Jesosy de mahazo fiarakodia tsara-tarehinao mino an Jesosy de sitrany ianao fa tsy zay mihitsy no ambaran'ny Paoly eto fa ny ambaran'ny Paoly eto izao mino mba ho tonga zanak'Andriamanitra mino mba ahazo famelan-keloka mino mba ho tonga mpanompon'Andriamanitra prailova amin'ny Kristy io Paoly amin'ny Romanina toko 5 zany hoe lay finoana zany finoana resahan'ny Paoly eto de le tsy lay finoana mba hazo tonga mpanankarenana ho tonga an'izao na tonga an'izao fa mino lay an Jesosy mba ho vita fivarana amin'Andriamanitra mino mba ho tonga olom-baovao Paoly moa zany tsy de tena ao amin'ny Paoly tsy zava-dehibe loatra le hoe mino mba anangon-javatra aty amin'ny filazany tsara ny misy ihany zany zay tsy diso akory ny hoe mino anao mba hazo zavatra Jesosy ny teny hoe mangatady omena anareo minadiava de hita anareo hatramin'izao mbola tsy nangataka anareo mazava ho azy epistily nosoratan'i Jakoba koa miteny zay tsy mino aoka tsy hahana-po azo na inona na ina eny tokoa marina ny hoe mino mba hazo zavatra fa milony mino mba hazo zavatra de zao mino fanavelan'Andriamanitra eloka zay mahatonga an Jesosy mametra-pantaina foana mana hoe mino ve aloha ianao mino zanak'olona ve ianao ary izay fitakina ny finoana ataon Jesosy zay no miantoka ny fahatanterahany lay zavatra angatahana rehefa aveo tsy lay zavatra angatahana akory ny zava-dehibe fa lay finoana fa lay zavatra azo lay angatahana dia aterak'ilay finoana tsotra fotsiny zao no zany dia eto Paoly de manazava amin'ny Tsipriany mihitsy fa ny mpino de amarinina amin'ny finoana raha mpiaritsika amin'ny fomba tsotra de mazava be zany kristianina zany amin'ny Paoly de zao tonga kristianina noho ny finoana tsotra fotsiny zao an Jesosy nino an Jesosy ho mpamonjy ve ianao nino an Jesosy ho mpamela heloka ve ianao mino ve ianao fa iny Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana tantarainy ny filazantsara tantarainy ny baiboly iny de mpamonjy ianao maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika raha mino zany ianao dia zanak'Andriamanitra raha mino zany ianao hoy ny apôstôly Paoly de amarinina satria amin'ny finoana ho Paoly no azahoana famonjena no zany de zava-dehibe zany lay finoana ny afako ndraindraytsika kristianina variana amin'ny fiezahana iveritsika fa lay fiezahantsika iveritsika lay zavatra ataotsika iveritsika fa isika ny manao zavatra amin'Andriamanitra ny finoana afako malala de zao fandraisantsika lay Andriamanitra nanao zavatra ho atsika matetika rehefa miangony sika na matetika rehefa mivavaka sika de iveritsika fa isika foana ny manao an'Andriamanitra iveritsika fa isika ny manome an'Andriamanitra iveritsika fa isika mihitsy azo ny mamelona an'Andriamanitra satria tsika ny manao rakitra satria tsika ny manao adidy satria tsika ny manao vokatra satria tsika ny manao an'izao de iveritsika fa isika ny mamelona an'Andriamanitra sanatria raha ohatra ka rehetretinao hoe ny fiangonana tenan'ny Kristy de iveritsika mandrakariva rehefa tonga ny am-piangonana sika fa isika no manao an'Andriamanitra isika ny manome ho an'Andriamanitra rehefa tonga ny am-piangonana sika de misy moa le hoe masambatra kokoa ny manome noho ny mandray de mipetraka eo amin'le toeran'ilay mpanome tokoa isika zay tsy diso loatra fa tsy tena zay nefa raha tsy ohatra masina noho izy
fa Andriamanitra ny manome. Ny andianana ny am-piangonana tsy hanome fa handray. Ny andianana hivavaka tsy hanome fa handray. Ary izay tsy tokony ho adonoantsika rehefa ao anatin'ny fiangonana isika, tsy mahatsiaro zay tsy ny zava-dehibe zay, tsy ny ataontsika akory ny zava-dehibe ao anatin'ny fiangonana io, fa zay nataon'Andriamanitra ao antsika, ary zay mahatonga antsika manetry teny. Satria ny olona marinina amin'ny finoana dia mahatsiaro manao hoe Andriamanitra ny nanao zava-dehibe ho ahy. Zay tsy nandika ny fahasoavana hoe Andriamanitra natanteraka ny zavatra rehetra. No zany de zao, rehefa tonga ny am-piangonana isika, rehefa mivavaka isika, tsy ny fanindraindratsika ny zavatra nataontsika akory ny zava-dehibe, na koa ny ranomasontsika fanaova fieritreretantsika ho zay tsy nataontsika hoe zay moa Andriamanitra tena tsy mahavita ininona mihitsy, fa zay moa de mpanota, zay ratsy. Tsy zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy mila tanisainao amin'Andriamanitra akory ny fitanisanao ny fahotana ain'Andriamanitra ahoana moa tsy ho hitany isan'andro eo, hitarengenao, fa tsy zay nataonao akory ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy zay tsy nataonao koa hoe za tsy nahavita ininona mihitsy moa zany Andriamanitra, fa hitanao za ty fisataona vao mbô miangona. Tsy zay tsy nataonao koa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra raha tonga ohatran'Andriamanitra ianao. Fa inona ary ny zava-dehibe eo e? Ny zava-dehibe eo de zao zay nataon'Andriamanitra ao anao. Izy zay fanamarinan'Andriamanitra anao zay. Ny zava-dehibe ohatran'Andriamanitra. Tsy fanindraindrana ny nataontsika na fanaovana tsinitsinina ny fiezahantsika, fa fanomezam-boninahitra, fandraisana izay nataon'Andriamanitra ao antsika. No zany tonga ny an-tranon'Andriamanitra isika handray. Handray zay nomen'Andriamanitra antsika. Zay mahatonga ilay teny mandrakariva manao hoe raisoa ny famelan-keloka. Handray zay fanamelan-keloka izay. Zay ny zavatra raisintsika voalohany indrindra ao anatin'ny fiangonana. Raiso ny famelan-keloka. Hoy ny fiteniny ao anatin'ny letoritsy, misy zavatra atolotra, misy zavatra natolotra Andriamanitra zany tao. De zao ny famelan-keloka. No zany de ateraka izay fandraisantsika ny famelan-keloka zay avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiangonana. Rehefa voarainao ny famelan-keloka, de hiteny aminao Andriamanitra, ampahery anao izy, hanafatra anao izy, hamana ny an'ny mpanahy sahaza ao anao izy. De io an'ny mpanahy zay tenen'ny tompo anao hoe tsy ny mofy ihany ny iveloman'ny olona, fa ny teny zay laoky ny vavan'Andriamanitra. Ary rehefa mahazo any hanim-panahy zany ianao, de hitondra amin'Andriamanitra zay irinao sy angatahinao, ary ho irahin'Andriamanitra anao azafadipona. Afaka malala hoy tsika manao hoe zava-dehibe ny fanamarinana amin'ny finoana. Paoly eto de manazava an'izay tsara manao hoe Abrahama de tsy ny safidy ny fanamarinana amin'ny asa tsy akory, fa Abrahama ny safidy no hamarinana amin'ny finoana, ka de ny sainao fahamarinana zany. Ary ianao ry avako malala, efa nifidy ny fanamarinana amin'ny finoana ve? Ny olona nifidy ny fanamarinana amin'ny finoana dia reto zavatra telo reto no ao an-tsaina. Nifidy ny fanamarinana amin'ny finoana de zao nifidy an Jesosy Tompo sy mpamonjy anao. Ny olona amarinina amin'ny finoana de olona efa vita safidy, nanao safidy mazava fa Jesosy ny Tompo sy mpamonjy. Aza ny zavatra zany tsy ho avy aminao, fa zavatra efa ankehitrinao. Efa mpanray fanasany ny tompo anao, vita batisa ianao, efa an Jesosy ianao. No zany de zao efa manamarina anao Jesosy. Fa ny olana de zao lay ratsy de miapanga antsika mandrakariva. Ny ataon'ny devoly ny ataon'lay ratsy de manozongozona sy mampisalana, mame fisalasalana anao ny amin'ny hoe efa no amarinina ianao. Ny ataony anto-draharaha de zao mampiditra fisalasalana ao anatinao hoe tsy voavelan'Andriamanitra zany ny eloko ao. Andriamanitra tsy tianao, Andriamanitra tsy namela eloko anao. De miapanga aminao mandrakariva ao anatin'ny saina maneritreritra ao izy, de manjary lasa malemy ianao. Fa ny olona no amarinina amin'ny finoana de zao aza tonoana fa olona efa nandray an Jesosy, nino an Jesosy. Ny olona zay ny safidy koa nefa ny fanamarinana amin'ny finoana de zao olona zay io ambaran'ny epistily an'ny Paoly io, nosoratan'ny Paoly amin'ny Romanina io, olona izay manaiky fa fahasoavana ny antson'Andriamanitra. Abrahama de natsoin'Andriamanitra, tsy ny fahatsarany Abrahama ny natsoin'Andriamanitra azy, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny olona izay
rehefa misafidy ny amarinina amin'ny finoana ka nisafidy en Jesosy de resy lahatra fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao azy. Io fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra io zava-dehibe mihitsy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'ny lafiny ahoana moa? Zava-dehibe amin'ny lafiny hoe tsy ny herin'olombelona akory no ahavitantsika ny asan'Andriamanitra fa ny herin'Andriamanitra irery ihany. Ary rehefa miteny hoe fahasoavana isika de milaza hoe tsy ny fahamendrehantsika mahatonga antsika tononona hoe mpanompon'Andriamanitra fa no Andriamanitra irery ihany. Izay misafidy tahaka atsika no amarinina amin'ny finoana de nisafidy hiaina ambany fahasoavana. Ary zany olona misafidy ny miaina ambany fahasoavana zany de misafidy ny fanetretena, misafidy ny fahatsoram-po, misafidy ny fiainana eo ambany fitarian'ny tanan'Andriamanitra. Afaka malala hotsika manao hoe safidy ny safiditsika kristianina ny hoe ho amarinina amin'ny finoana zay Jesosy de mandray anao ho zanak'Andriamanitra. Mino anao ho mpamonjy zao tontolo zao ary mandeha amin'ny fahasoavana zay, andeha amin'ny finoana zay fa tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay, andeha amin'ny finoana zay fa tsy andeha amin'izay mety ho lafiny materiely eo am-penan-tananay fa zany dia zavatra mandeha ho azy ihany. Fa ny fahatelo sady farany de zao, ny olona zay amarinina amin'ny finoana koa de olona misafidy ny ho sambatra. Andininy fahasivy, koa izany fahasambarana izany moa an'ny vaofora ihany va le tenenin'ny mpanao salamy sambatra zay voavelany eny sy voasarona ny fahotany, sambatra zay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Io le olona no amarinina amin'ny finoana, zay olona no amarinina amin'ny finoana no miteny manao hoe sambatra zay voavelany eny, sambatra zay tsy isain'i Jehovah eloka. De ino no aterak'izay? Fahasambarana. Ny ateraky ny fanamarinana amin'ny finoana de fahasambarana, sambatra. Sambatra satria tsy Andriamanitra tezitra no mijerenao, tsy Andriamanitra mitanisa eloka no mijerenao, fa Andriamanitra tianao. Misafidy fanamarinana amin'ny finoana isika de nisafidy ny fahasambarana. Le afako sambatra isika satria manana an'Andriamanitra. Fa ny olona fahatelo de zao ndraindraingeny te voly fetsy, tsy hoe ndraindray moa fa fetsy foana izy dia kortaniny ndraindray ny saitsika toy izy manao hoe ianao nga sambatra zany, jereo raha anona fa sambatra no ianao, jereo raha anona fa manana zavatra izy, jereo raha anona fa zao ny fiainana, ianao nga sambatra, ianao tsy sambatra zany. Izay asany devoly manozongozona atsika ao anatin'ny fahasambarana omeny Jesosy atsika zay ndraindray manelingelina ny fanoloran-tenatsika. Afaka malala matoky ara efa no amarin'Andriamanitra ianao, navelan'Andriamanitra eloka, sambatra ianao de mifalia ny fiainana isan'andro, mandehana ambany fahasoavana no ny amin' Jesosy. Ivavaka ary sika, tompo misaotra anao zahay fa efa no amarinina zahay, tsy ny fiezahanay, tsy herinay na tanjakay no anamarinana anay fa ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Misaotra tompony amin'ity zoma omena ho anay ity, zoma zay tianao handehananay amin'ny fahasoavana, tianao handehananay amin'ny finoana. De mivavaka izay Jesosy malala, mamindrafo aminay, mamelahany elokay am'izay niandrasanao taminay, tsy tanterakay mamindrafo aminay fa avaozy isan'andro ny fanoranay teny, ny amin'izay fitahirana tolotro amin'ny fiainana isan'andro de omeo anay ny mankasitraka anao tompo. Jereo ny asanay, jereo ny fanoran-tenanay ataovy tsara sy ankasitrahana hoe masonao. Vavak'izay Jesosy ho an'ireo fianakaviana, ho an'ireo isam-batan'olona manaraka zao mofinaina izao, amarino amin'ny finoana izy ireo. Ary zay heveriny fa mahasambatra azy de ataovy eo ambany fahasoavana, omeo azy zany satria Andriamanitra ny famindram-po ianao. De aoka hanapaka amin'ny tsirairay avy, amin'ny tokantrano tsirairay avy manaraka zao mofinaina zao Jesosy, ny fiatarana, ny fifaliana. Aza mahafona mahasaraka ny isam-batan'olona ianao satria Andriamanitra fitiavana. Saotra Jesosy. Amen.